fankalazana hatramin'ny antombohan'izao raharaha zao avy any manam-pahefana aty aminay vady aman-janany sy fianakaviana hoe aiza i Jean-Marc. Na ny fotoana natongavany filoha Marc Ravalomanana aza le izy hoe tonga teto tamin'ny RFI na enonay azy tamin'ny 13 octobre alatsinainy moa ampy zany izahay vady no fampiteny enonao ve satria radio samihafa na enonay alizy zany mitoerana any amin'ny efitra ray ny maheno izy any amin'ny efitra ray dia teo mifanatiny hoe enonao ve ny vaovao teo tongany hoy Marc Ravalomanana. Manisingisy ny tona zany raha veriko fa ny zavatra marina dia zao tsy nanomana tsy nitsena any Marc Ravalomanana ny vadiko tamin'ny fotoana io. Rehentsika koa ngamba amin'izao fotoana izao ary io dia mbola siosondresaka ihany indray fa mitokona tsy mihinan-kanina ny vadiko. Ny antony tokoa tsy hihinanany haniny dia mitovy amin'ny zavatra nahazo ahy ihany. Ny marina no lazainy dia toa tsy nenona. Ny vavolombelona nentiny tsy nisy nenona. Fa ireo vavolombelona roa izay mbola verimberina ihany hoe ireo ny tena manana marina hono, ireo no navesa-danja. Ka izay no nahatonga Jean-Marc zany hoe nanapa-kevitra tsy hihinan-kanina ary io fanapahany hevitra io dia mandra-pahatonga ny fotoana ivoan'ny marina ny momba ny tsy nandraisany anjara na tamin'ny fomba inona na tamin'ny fomba inona tamin'ny fomba ahoana na tamin'ny fomba ahoana tamin'ny fahatongavan'ny filoha taloha eto Madagasikara. Eto dia efa maraparana sady aho. Ho famaraparanana ny fanambarana ataoko dia antso no ataoko. Mitodika amin'ny Andriamatoa filoha Hery Rajaonarimampianina. Mitodika amin'ny Andriamatoa Ravalomanana. Miangavy ry tompoko Antanandroa. Ampandefery ny ambokonareo. Mijaly ny malagasy madinika. Ampandefery ny ambokonareo. Ho an'Andriamatoa Rajaonarimampianina izay rehefa fantatra hoe atody miady amam-bato anie izahay raha miady aminao rehefa nolana aminao izahay mazava ho azy atody miady amam-bato miangavy ianao izahay jereo ny zo mahaorina anay jereo ny zo mahaorina Jean-Marc. Ny amin'Andriamatoa Ravalomanana indray zafady ry tompoko any aminao fanalahidiny izao zavatra amin'ny trango izao. Ianao no mahalala ny marina amin'izao zavatra amin'ny trango izao. Raha amin'ny fomba filazana ny fidiranao teto Madagasikara, ianao irery no mahalala izany. Miangavy ianao lazao zany marina izany. Lazao zany marina izany fa tena ny olona tsy manatsiny no mijaly izao. Ho anareo manam-pahefana manao famotopotorana. Marina fa baiko no voarainareo. Marina fa manatanteraka ny baiko ianareo. Fa manao antso ary miangavy. Aza manaiky atao fitaovana hamadihana ny marina ianareo. Aza manaiky atao fitaovana nitsakitsahana ny zon'ny hafa ianareo. Farany amin'ny fantatro fa tsy reny izao akory. Fa te-hitodika any amin'ny vadiko. Mirary soa azy Andriamanitra tsy fandao azy. Izahay mahatsiaro azy isa minitra isa-tsekondra. Dia hozy ny zanany
Nicolas sy Alexandra hoe miverena dada, miverena fa tsisy tatsy ay falakaiza ianao, zavatra tsy azoko reny reo valiana akory zany. Fito taona sy efataona zanak'izao maro. Izay nivotoatin'ny zavatra tiako ampahafantarina anareo a, hisorako anareo be dabe, naharitra ny aino aho. Dia izay no maraparanako azy.